Rana kosa tamin'ny mety firotorotona sy ny fahatarana dia maro tamin'ireo ray aman-dreny no nisy safidiny nitsena ary nanatitra ny sakafon'ireo zanany nandritra indrindra ny fanatanterana ity fanadina mpanjakana CEPE ity. Amin'ny 12 ratoandro latsaka faefany feno ray aman-dreny miandry mandona ny vavadiny EPP Antanimbarinandriny. Miandry ny igadonan'ny firavan'ireo zanany niatrika ny tapany maraina tamin'ny CEPE. Ny kajy, ny olana, ny siansa ary ny TFM no natrehan'ireo mpiadina ny maraina. Misy ny antoniny, misy ny mora, misy ny sarotra ho ireo mpiadina nanontanianay. Ina ny tanàna sarotra? SVP. Tsy problème. Tsy teo mety fataon'ny fianarana reny. Ina mampasarotra zay? Izy tsy mbola tsy natao mihitsy. Tsara ihany, mety ihany. Sarotra inona zao ny sarotsarota dia inona ny moramora? Le problème sarotra, le problème sarotra dia akoatr'izay sady mora daholo tsy sarotra sy mampanano sarotra ndre mihitsy sarotrarotra ihany inona zao ny sarotra tao? Problème dia akoatra ny problème moramora daholo akoatra ny problème dia vonona niatrika indreo vaky mora ihany le fianarana ny CEPE tamin'izao marain'izao fa ny amin'izao zay mbola naroino fanadinana CEPE amin'ny akanjo raha tsy fantatry zay. Maro ireo ray aman-dreny no nisafidy ny nanatitra sakanany mba hialana amin'ny mety firotorotona sy ny fahatarana ka hiteraka fitaintainana andreo mpiadina. Ny trondro, ny akoho, ireo no ankamaroan'ny sakafondreo ankizy izay komandy avokoa sy ankafizindreo ankizy raha nambaran'ireo ray aman-dreny hatrany. Raha trondro ny laoka satria ohatr'izay foana ao tany rehefa CEPE dia trondro ny laoka dia mora tsy afaka entina foana satria izay lavitra. Zavatra mba tiany ny akoho gasy dia izay mampazotomana azy fa tsy hovaina ihany hoe dia tena zavatra miva be fa sao dia tsy zakana ankizy le sakafo raha miva amin'ny tena fihinana azo tomiomana dia izay mba tiany akoho gasy somary endasina dia asiana roa dia asiana lasary kely mba tsy ampivezivezy azy sao dia reraka izy na ina tsy zavatra mety hisy eo tapoka eny an-dalana dia aleo tonga dia fanaterana sakafo izy dia amin'izay sy mba tsy mitainitaina hoe ahoana indray ny fiverenana sao dia sy tratratsika le amin'iray. Ny talanja malagasy, frantsay ary ny geografia no natrehan'ireo mpianatra ny ariva amin'ny 9 ka hatramin'ny 1 ny volana jolay kosa no hiatrika ny fanadinana ara-panjakana faharoa na ny BEPC ny kilasy fahasivy.